zavatra anankitelo nitovizako hevitra amin'ny député Pety. Voalohany indrindra aloha dia nanazava izy teo ny hoe nanomboka tany amin'ny filoha Tsiranana, Didier Ratsiraka, professeur Zafia, Ravalomanana, Rajaondarmapiana, Andry Rajoelina, nisy foana ny fahantrana sy ny olana teto amin'ny firenena. Mitovy ny fomba fijerinay amin'izay fotoana izay satria tsy marina zany hoe filazana fa noho ny fitondrana Andry Rajoelina no tena nampahantra ny malagasy. Ny zavatra hitovizako hevitra aminy hitovizako hevitra aminao aza hoe tsy Andriamatoa filoha Andry Rajoelina no nitondra ny fahantrana fa ny fahantrana ho ianao dia efa tamin'ny fitondra ny mpandimby rehetra teo. Zay ny teneninao vao eo. Zay ny teneninao teo aloha ny zay zavatra faharoa ny teneninao dia ny hoe ny zavatra rehetra dia tokony nisy ary nisy arekeko zany tsy nety tamin'ny fomba nitantanan'ny filoha Andry Rajoelina dia ny fifangongon'ny fahefana teto Andrenivohitra, ny fifangongon'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra nakany amin'ny faritra. Tena manaiky nisy zany fa nisy koa nefa ny ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana efa napetraka tamin'ireo fametrahana ireo rafitra any amin'ny faritra rehetra ary nisy raha jededinao tsara ny dikasa natao tany atsimo. Ianao tsy mahalala ny statistika jerevo zaho efa député imbetsaka ka zay mbola mihoatra ny 500 tsara sy mihoatra ny 500 ny tetim-bolam-panjakana hatramin'izao androany zao. Nino ny vola tatanany faritany ny région faritaniena efa tsisy rehefa telo amby roapolo